teny fiainana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hendry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny razana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin'Andriamanitra dia natao tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo hahazo mirehareha eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Korintiana 1:1 ny 7:20 hatramin'ny 7:7. Indraindray mieritreritsika inona mihitsy ary ny dikan'ity tenin'Andriamanitra hoe fa ny adala n'izao tontolo izao dia. Ny adala n'izao tontolo izao dia ireo olona izay heverina izao tontolo izao ho olona adala, izany hoe adalan'Andriamanitra. I Paoly apôstôly angeny tondrony amin'izany tenany izany. I Paoly apôstôly ilay adala n'izao tontolo izao voalohany ilay miteny hoe izaho dia ninitsy na hafantatra n'inona hafa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny olona tahaka izany ny tondron'izao tontolo izao hoe adala. So mantsy ianao mihevitra hoe iry olona miteniteny foana sy verisaina iry an-tsenindry izany adala n'izao tontolo izao nofidin'Andriamanitra mpamenatra ny hendry izany, tsy ireny izany, fa ireo olona izay tsy mahalala n'inona eto amin'izao tontolo izao ety, olona izay heverina ho tsinitsinina kanefa manana an Jesosy Kristy. Ireny tsy mitory afa-tsy Jesosy Kristy ireny lazaina adala. Malahelo ihany ny tena rehefa mahita an'ilay mpitory teny eny an-dalambe. Za tsy miresaka hoe fiangonana inona na inona, tsy andro izao miresaka. Malahelo ny tena satria mivazavaza mafy izy mitory ny anaran'i Jesosy Kristy kanefa tsy misy miainana dia iray aza ny olona. Olona mpanevateva sy mpanakora, olona mpandrora, olona mpiome, izany no hitoriana ny filazantsara kanefa tsy maintsy toriana Jesosy Kristy. Izao aloha tsy hiresaka hoe inona ny votoato ny fitoriana filazantsara na inona ny tanjony amin'izany, fa ny tikaviana fotsiny teny hoe ny olona amin'izao androntsika izao efa tsy te handreny feo an'Andriamanitra intsony, efa tsy te handreny tenin'Andriamanitra intsony ny olona amin'izao androntsika izao. Ny mahafinaritra ny olona amin'izao dia miaino resadresam-poana, manao resadresam-poana, miaina amin'izao tontolo izao. Androany dia ambara aminao ry havana, aza miala amin'i Jesosy Kristy. Tany mafy Jesosy Kristy, na iza nakoranao na iza iomeanao amin'izay fizarahanao ny anaran'i Jesosy Kristy, na amin'ny ankonanao na amin'ny havanao na amin'ny namanao na amin'ny mpiarabelona aminao, na iza anakoranao dia izao aza menatra ny amin'izany. Aleo lazain'ny olona adala, aleo lazain'ny olona tsy manan-katao, tsy mampaninina izany, fa ianao manana ny harena tsara lavitra dia Jesosy Kristy izany. Ary io ny tenenana hoe tsy misy nofo mahazo mirehareha izany. Jesosy ny reharehantsika, Jesosy ny irehariako, Jesosy koa no ireharehanao. Fa izay manana azy no tena mpanan-karena, izay tsy manana azy no mahantra indrindra. Komatoky izany teny izany ry havana, aza ketraka na mivadi-po, aza mitsahatra mitorona filazantsara na inona miseho, fa Jesosy no mombanao. Amen.